Kory aby zosilana miaraka anao avy aty raha mafana miaraka antsika amin'ny vidéo iray vaovao dia manasa anao anaraka tsara ny vidéo hatramin'ny farany anitsika dia resaka mahakasika ny Keeper Money Limited vidéo faharoa ary manasa anao anaraka ny vidéo tsara velao any raha misy zavatra manelingelina telefôna no eky aloha raha tsara vidéo hatramin'ny farany fa avy eo anao miverina amin'izay telefôna zay lasa tsika zao no tafaraka amiko dia zosilana indrindra soloniana no miaraka aminao ao anatin'ny profil Facebook zosilana indrindra solo na ihany koa zosilana indria dia cliqueo lay demande d'amis na ihany koa lay suivi na follow dia maharaka ireo post mahasamihafa ataoko amin'ny numéro-ko ianao ho an'ity profil zosilana indria ty hitanao eto daholo ny contactako rehetrarehetra izy ty profil natokana ho an'ny tontolo ny asa amin'ny internet ary le anankiray natokana ho an'ny serasera namana akaiky sy ireo fianakaviana ary ihany koa ny mahakasika ny antsoina hoe hill izy ty zany ohatrany hoe tafalatsaka tampoka taty amin'ny profilako anankiray taty lay Facebook group le mahamambre na VIP dia zay mahatonga an'le izy voatery tsy maintsy nilatsaka taty amin'ny profil anankiray ty zany lay resaka hill normalement tsy tokony tatily izy fa tokony tato daholo lay tontolo ny asa amin'ny internet fa tafapiritsaka tany satria lasa ato no nifandraisako amin'ilay admin dia voatery tsy maintsy manaraka an'izay zay satria lasa ami an'ity profil ray ty lay admin ny hill na le ataontsika CEO na lay tompony lay site zany dia zay no nahatonga an'izay ka nasanao anaraka tsara ny vidéo hatramin'ny farany mahakasika an'ity tontolo ny asa amin'ny internet ty ary indrindrindra mahakasika an'ilay Keeper Money Limited inona ry site io ary ahoanany mombamomba anazy amin'ny ankapobeny ny site dia efa nisy efa taonany maro efa enina taona mihoatra zany zao ny esan'ity site ary mipaye tsara le izy ary teny resaka chiffre tsika rehefa avy eo fa zao aloha généralité ny momba an'ilay site ny site dia efa niasa nandritra ny 2.70 sy 300 andro zany hoe eo amin'ny enina taona mahery eo zany zay raha ohatra ka zarainao ny 5.80 sy 300 andro ny isa taona zany dia araka ny teneniny teo nomboka amin'ny voalohany volana aogositra 13 no nanomboany afaka jerejerenao any amin'ny Google any zay ary enina taona nahazoana expérience zany zareo dia misy plan anaky fito ao anatiny ary ny plan 5 voalohany dia ahitanao nireo gain par jour atsika am'izao zany hoe ny gain par jour misy ny 0.5%, misy ny 3%, 5%, 10%, 15%, zay zany ny 5 voalohany ary ireo azahoana hitanao zany ny gain par jour nao zany fa lay roa farany kosa le fahaenina sy fahafito zany dia tsy ahitana an'izay fa ohatrany hoe mapetra bola ohatrany any amin'ny banky reny zany fa any amin'ny fahataperan'ny andro farany vao hitanao ny gain ho azonao dia nasanao anaraka tsara ny fanazavana eto ary mba tsy velingelina ianao dia apetrao alavitra daholo aloha zavatra manelingelina rehetrarehetra ny azo resana manaraka mahakasika ny site dia ahoana ny fomba fanaovana inscription raha ohatra ka manaraka tsara ny vidéo ty ianao dia ho hitanao eo ambany ambanin'ny lien toy ny vidéo tamin'ny voalohany zay hitantsika amin'ity mur n'ity post ty ao ambanimbany ao izy ty le izy dia alefako eo ohatran'izao le eo amin'ny description zany le izy
dia jereo ihany koa ny pejiko zosilainan-drena soniaina fa hitanao daholo ny mahakasika ireo tontolo ny asa amin'ny internet sy ireo vidéo amin'ny teny malagasy nataoko rehetrarehetra. Ty vidéo voalohany dia araha description cliquenao lay lien voalohany lay hoe pastlink.net/kypermoney dia tonga amin'ity karazana ataontsika hoe virement na lien ity ianao satria iaho zany napiditra blog ao anatin'ny promotion ty blog dia rehefa misokatra io ka cliquenao dia lasa manome endrika ohatr'izao dia arahanao le vidéo tsotsotra ety dia raha ohatra ka mahaliana anao lay kypermoney dia cliquena avy hatrany ty na ihany koa mamakivaky eto ambany ianao dia ty misy lien direct na cliquena reto sary anankiroa reto dia mety daholo dia mitarika anao zay makany amin'ny site ohatr'izao ary rehefa tonga ato ianao dina ny atao avy hatrany dia cliquena avy hatrany lay open account na registernao dia aorianan'izay ianao dia tonga dia misokatra amin'ny onglet ray vaovao misokatra amin'ny onglet ray vaovao ny zavatra fenona ny full name na ny anarana feno ataonao ato ny anarana sy fanampinanarana zany dia manaraka ny pseudonao na ny username ny manaraka ny adresse email tsara atao gmail dia averina fandrony ato ny adresse email mba ataovy tena mail tena izy satria misy iny ny ahafahanao mifandray amin'ny zareo direct raha ohatra ka misy problème amin'ny comptenao dia iny lien nanaovanao inscription iny no verifievany zareo anao hoe membre tokoa ianao na tsy membre dia ny oaseko anao zay rehefa avy eo mantsy hoe manao anao fifandraisana amin'ny zareo dia ny manaraka eto amin'ny ilany ny mot de passe tsara atao matanjaka tsara asio majuscule minuscule asina chiffre asina lettre na le caractère spéciaux fitentsika anazy dia ohatra hoe dièse arobase ohatraohatran'izany na reny crochet reny azo atao daholo zany dia na le accent aigu reny averina fandrony ato le mot de passe ary asina fantanina ty zany karazana question réponse hoe tenanao marina le compte ohatra hoe iza ny anaran'ny zandriko afaka ataonao teny gasiny eo dia valinao eto hoe ikoto na hoe isoa dia zay zany ny valiny ataonao tadidina tsara nefany io zavatra io satria rehefa manao retrait anao na manao récupération comptenao raha sanatria ohatra zany hoe adino mot de passe dia tsy maintsy mahavoavaly an'ity ianao vao misokatra ny comptenao dia vita zay kosehana avy hatrany lay aigri terme de condition ty dia ampidirina eo ambaniny lay code captcha meny eto ambony ety ty zao 6178 indrany tapenao dia soratana eo araho tsara tokony misy an'ilay anarako eto hoe Europlane zany hoe iaho zany nanaovanao inscription ny lienko dia ny anarako fenony eo miaraka amin'ny pseudoko dia aorianan'izay cliquenao avy hatrany lay register vita zay dia jerena ny mail fa misy mail azonao avy any amin'izareo ny manaraka dia mahakasika ny ty plan ty jerentsika amin'ny DTI amin'izay fa rehefa tonga manao login ianao ka lasa tsika hanao login ampidirina ny pseudo sy ny mot de passe code captcha lo ataoko refresh vetivety ny page fanamarina kely raha machine perso no ampiasainao dia tsy maninona enregistrena mot de passe tsy maninona raha sanatria hoe machine tsy perso ny ampiasainao ohatra ny any cyber dia aza enregistrena mot de passe fa lasa hidiran'olo ny comptenao manaraka dia code captcha 47 aizitsika 47 05
cliquena avy hatrany login. Aorinan'izay dia mangataka n'ilay lay 2FA code izy na lay ataontsika hoe le code scanner iny zany. Tsy maintsy mampiditra n'ilay Google Authenticator ianao dia ampidirinao le code dia misy code scanner-nao zay dia manome an'ilay application dia mi-générer code isaky ny minitra code vaovao fanao momba an'ity site ity ilay izy. Code d'autorisation zany marina hoe anao marina ilay compte, ary satria resaka vola ny ato dia tsy maintsy sécurisena tsara zany ialana anireo arnaque maro samihafa. Tapahako kely vedety dia apiditra an'izay code zay dia verina eto amin'ny vidéo tsika. Vita zay dia mijery ianao iaho dia efa nanao investissement kely ao anatin'ity site ity na fanandramana fotsiny aloha fa mbola ampiko izy io arakaraka ny fitombohan'ireo fond ananako zany. Dia hoazavaiko aminao hoe inona ny plan misy anazy io sy hoe inona ny tombotsoa avy aminy. Jerentsika ao anatin'ilay your deposit. Raha ohatra ka manao dépôt anao voalohany dia cliquena avy hatrany ilay hoe make deposit. Dia manazava an'ireo plan ireo aho raha ny ato amin'ny site amin'ny interface ny site voalohany na ilay home page dia na page d'accueil dia tsy dia tena mazava le izy, mazava fa mbola amin'ny ankapobeny, fa rehefa tena miditra ao amin'ny site ianao ao anatin'ny back office dia ny plan voalohany misy an'ilay 0,5%. dia raha ohatra ka manao investissement anao dia mahazo 0,50% par jour zany mandritra ny 900 andro. Io zany ny minimum dia $10 zany na no miakatra zany. Ny any plan faharoa zay 3% mandritra ny 100 andro minimum ny investissement $520 zay sady miverina ihany koa ny dépôt-nao rehefa tapitra ny 100 andro dia misokajy ohatr'izao le izy. Raha ohatra ka ny vola anananao entre ny $1000 ka hatramin'ny $25, any hoe $25 ka hatramin'ny $1000 dia 2% par jour no gain azonao. Raha ohatra ka $1001 ka hatramin'ny $3000 dia 2,5% par jour ny azonao. Raha ohatra ka 3001 ka hatramin'ny mihoatra dia 3% par jour azonao. Zay zany mahakasika an'ilay 3% plan faharoa ao amin'ny site io. Ny plan fahatelo dia ny 5%, dia ity indray 5% mandritra ny 40 jours dia minimum ny investissement $1000 ary mbola miverina ihany koa ny dépôt-nao zany raha ohatra ka tapitra ilay 40 jours dia mizara 3 foana le izy mizara 3 foana zany le plan. Raha ohatra manomboka amin'le minimum ianao $1000 ka hatramin'ny $3000 dia 4,5% par jour ny gain azonao ary ny plan faharoa 3001 ka hatramin'ny $5000 dia 4,75% par jour ny azonao ary ny plan fahatelo 5001 ka hatramin'ny mihoatra zany zay tianao zany hatramin'ny $1 million dia 5% par jour no azonao. Fanamarina kely raha ao amin'ny 3% io anao manodididina ohatrany hoe ataontsika hoe raha tapitra zany le 100 andro dia eo amin'ny doublé le volanao, lasa ohatrany hoe doublé. Raha manao ataontsika $100 ianao zany aorinan'ny 3 volana eo zany dia
telo volana sy folo andro zany dia lasa doublé volanao. Akoatran'ny commission azo amin'ny filiale zay zay teneniko zay. Dia ny plan fahafilotsika zao fa efatra dia ny 10% mandritra ny 20 andro. Izy ty indray minimum investissement dia $3000 ary miverina ihany koa ny dépônao rehefa tapitra ny 20 andro. Dia izy ty misy plan voalohany ny 3000 zany hoe minimum ka hatramin'ny 5000 dia mahazoanao 8% par jour ny gain azonao. Plan faharoa ny 5001 ka hatramin'ny $8000 dia 9% par jour ary ny plan fahatelo ny 8001 ka hatramin'ny mihoatra zany dia zay vao 10% par jour. Ohatray hatrany zany plan fa 10 15% minimum investissement. Mahasamihafa anazy reo rehetra reo zany dia ny andro sy ilay minimum ny investissement zany. Dia ny plan fa 10 sady farany amin'ilay misy gain par jour ho azonao miverina hoe hitanao san'andro zany ny gain azonao dia ny 15% dia ary mandritra ny 5 andro ary minimum $5000 mbola miverina ihany koa ny dépônao aorinan'ny 15 jours. Dia manomboka amin'ny $50,000 non manomboka amin'ny $5000 ka hatramin'ny $10,000 zany dia 13% par jour. Ny $10,000 ka hatramin'ny $15,000 dia 14% par jour ary ny $15,001 sy ny miakatra lasa 15% par jour. Dia ny plan manaraka zay ty roa farany ty plan fahaenina sy plan fahafito somary miavaka kely amin'ny rehetrarehetra satria ty indray lasa fois 10 na fois 15 zany satria 1000% indray 15,000 dia raha ala esoritsika atao ny ohatra roa satria zay sur 100 zany sur 100 dia lasa ohatrany hoe fois 10 sy fois 15 volanao aorinan'ny 75 jours ho an'ny plan fahaenina ary aorinan'ny 100 jours na 100 andro ny plan fahafito. Ny minimum investissement no mahasamihafa an'izy roa ary eo ihany koa lay andro teo fa ny dépônao kosa ho an'ny reto roa farany reto dia tsy miverina intsony, zany hoe efa tafiditra ao anatin'ny gain azonao rehetrarehetra zany ny dépônao. Dia raha hitanao ato amin'ny site le izy ny eto amin'ny 1000% antsika zao mandritra ny 7 andro zany hoe 3 volana latsaka 2 volana sy 2 tokom-bolana eo le izy. Dia mandeha ny ataontsika hoe $20 minimum. Izy ty zany dia vola ohatra hoe ataontsika hoe vola tonga dia ohatra hoe apetraka zany tsy rahinao zany fa miandry an'ilay andro ho tapitra fotsiny ianao. Dia lasa fois 10 volanao iny aorinan'izay. Dia hitantsika ety ohatra ka entre ny $20 ka hatramin'ny $1000 dia lasa fois 9 aloha ho an'ny plan voalohany ny volanao ho an'ny 1000% io dia plan faharoa ao anatin'ny plan fahafito ihany dia misy ty zany ohatrany hoe sous plan zany dia misy ny $1001 ka hatramin'ny $2000 dia lasa 950% zany hoe
fois 9,5 zany ny volanao any amin'ny aorinany 75 jours. Ny sous-plan fahatelo dia 2001 ka hatramin'ny mihoatra any dolara ny resantsika eto dia zay vao 1000%, zany hoe fois 10 ny volanao zany. Dia ny plan farany lay 1500% dia mandry aorinany 100 andro, zany hoe 3 volana somary ataony zareo mihoatra kely ary izy io lasa ohatrany makamary zareo satria tsy tena 100 andro ny anahy zao eto lasa hoe 140 ngambany 140 jours izy de fa ohatrany efa nandeha ny 5 andro. Dia ohatra makamary zakely zany zareo satria indraindray varie be zany ny zava-misy any amin'ny tsenam-bola fanaisana zany sécuriser-tsika satria ny antony site dia efa site mipay isan'andro ary manana ny ataontsika ambava ao anatin'ny vola resantsika zay rehefa avy ao. Ny manaraka plan farany dia sous-plan voalohany $10 minimum ka hatramin'ny $1000 dia lasa 1300% le izy, zay ny gain azonao par jour io zany fa non aorinany lay 100 andro zany de lasa fois 1300% ny volanao. Ny sous-plan faharoa dia 1001 ka hatramin'ny $2000 dia lasa 1400% aorinany lay 100 andro zany. Dia ny sous-plan fahatelo dia $2001 ka hatramin'ny mihoatra any zay vao 1500%, dia iaho fa nampiditra $20 mahery kely teo fa lasa free ny $2 mahery dia hitantsika eto amin'ny etia lasa $18 zany le. Dia raha ohatra ka ataontsika ny kajy tsotsotra satria tafiditra ao anatin'ilay sous-plan voalohany zany io raha ohatra ka 18 zany apitombona lasa fois 13 zany aorinany 140 jours dia lasa $234. Raha ohatra mampiditra ataontsika hoe $50 ianao zany aorinany ataontsika hoe 140 jours ataontsika hoe $50 aorinany 140 jours ka fois 13 zany io dia manome $600. Ataontsika amin'izany $650 azo atao tsara zany le izy fa tsy eritreretinao lay andro zany fa azo karazana atao mbola tsara noho ny caisse d'épargne io zany raha ohatra ka mahalinanao ny manao anazy. Asaiko anao inscription ao amin'ny lien omban'ity vidéo ty dia apartao afaka téléchargenao ny vidéo dia aparitakanao any amin'ny namana maro samihafa any koa ary ampiarahanao amin'ny lien nao. Za koa aparitaka any amin'ny YouTube le vidéo dia any ianao télécharge anazy dia postenao any amin'ny Facebook nao amizay le izy ary ny mahakasika an'izay resaka affiliation zay no idirantsika manaraka zany zao raha mijery ao amin'ny voalohan'ny site ianao dia misy ny calculateur ato fa matetika lay calculateur any amin'ny plan maximum zany am'le plan farany no hitanao eto dia somary raha ohatra olona kelikely vola ianao zany dia tsy dia manaraka tsara an'ilay calculateur zany le izy. Ohatra hoe raha anaraka zao ohatra lay $18 tamin'ny 1500% teo dia raha apetako lay 18 dia tokony hoe manome lay kajy ihany izy ka manome lay kajy amin'ny farany ihany le izy fa lay kajy minimum ihany io zany ka mandeha araka lozika ihany zany le izy. Fa raha ohatra ka ataontsika hoe miditra
1000 mihoatra 1000 zany hoe 1001 dia mihoatra lasa 14 000 $, zany a aorinan'ny 100 jours. Tatsika am'izany azo iainana tsara zany ty site ty raha ohatra ka hitatsika amindreo calculateur reo zany any amin'ny ataotsika maro vola misimisy any zay $1000 zay fa ny amporsiko dia mitadiava na ataoko hoe 50 na ohatran'izany dia apetraho ao amin'ny plan farany indrindra zany. Fa raha ohatra ka hoe mila vola haingakaingana ianao dia ny tsara mampiasa an'ilay plan fahatelo ty plan ny faharoa zany. Plan faharoa misy an'ilay 3% ty zany satria ty $25 minimum dia 2% par jour. Rehefa azo atao zay double ny volanao aorinan'ny raha ohatra tapitra ilay 100 jours fa na izany zany azonao sotoninao foana ny gain azonao sanandro na hoe andrasanao ngedangeda kely dia sotoninao am'izay le ty raha manana raha mila vola urgence de ty tsara atao. Raha ohatra ka vola tianao apetraka dia lay plan farantiny tsara satria dia tena avo 500 heny ny volanao amin'ny hoe lasa fois 15 volanao raha ohatra ka $2000 mahery fa fois 13 izy raha ohatra ka latsaka ny $1000 zany. Dia ny manaraka afaka avakinao mombamomba ny site ny enregistrement ny mbola nanova ny renouveler enregistrement ny site dia tapitra any amin'ny 2024 any zany vao tapitra na 23 izy tsy tadidiko tsara fa afaka jerenao ato vakio fa mitanao ao le izy. Site dia enregistré any Londres fa ny serveur any États-Unis zany ary sécurisé tsara ao anatin'ilay DDoS OS Protect dia karazana ataotsika hoe protection farany enjany indrindra amin'ny site maneran-tany amin'ny resaka sécurisation zany. Dia resaka affiliation tsika ianao zany misy level anankitelo ny olona inscrit tianao farany ambony dia ny olona inscrit amin'ny anao direct manaraka anazy eo ny inscrit ambanin'izay zany hoe manao inscription amin'ny olona eo ambaninao ireo zay ny level faharoa. Ny level fahatelo indray dia ny ambanin'izay manao inscription ny ambanin'ny le olona nanao inscription tao aminao dia 15% ny gain azonao avy amin'ny ataotsika commission azonao avy amin'ireo olona manao inscription direct avy amin'ny lienao ary 2% avy amin'ny olona nanao inscription avy amin'ny lien ny ireo olona eo ambaninao ireo ary ny olona eo ambanin'izay dia azahoanao 1%. Afaka raha mamakivaky ao amin'ny faky ianao mbola jerentsika rehefa avy eo fa afaka mijouer amin'ity fotsiny ianao na ataoko hoe tsy manam-bola ary dia mitady olona manam-bola mba hahafahanao manomboka anazy satria tsy mila manao investissement ianao dia fa afaka iasanao ty site ty. Ny fanaizana zany encourageko ianao mba hanao na $10 ary arakaraka ny fahefana nananao moa izy zany. Dia ny am'izao tsika miteny zao visiteur dia en ligne visiteur en ligne zany 122 ary mahatratra 24 millions mahery ny total investissement fa 11 millions mahery ihany koa efa presque 12 millions ny total ny vola fanomenan'ny membre ary farany dépôt teo $20 ary misy olona nanao test $1 retrait zany. Io minimum ny retrait $1 eo. Dia manasanao makivaky atao anatin'ilay onglet fac dia jereo ato amin'ny général mombamomba n'ilay
compagnie teneniko teo ny inscription sy ny namany fa ny teneniko lay mahakasika an'ilay affiliation teo ianao zany afaka manana compte BDB, afaka manao compte BDB amin'ny adresse IP ny ordinateur anankiray fa kosa tsy afaka ataonao hoe filialanao ireo compte fronao hafa reo zany, tsy maintsy compte maître anankiray daholo zany fa tsy azo atao hoe le même adresse IP de ataonao filialanao zany ny eo ambany. Zay zany meny ety tsindriny tsara ety zay sao dia very vola fahatany ianao raha ohatra ka mananao fahatany zany dia azonao atao manao inscription tsy misy parrain fa anjaranao iny fa mi-encouragenao mbanao inscription amin'ny lien koa dia am'izay afaka mifampizara tsara tsika andreo toromarika maro samihafa amin'ny alalan'ny communication amin'ireny réseaux sociaux rehetra reny. Cliqueo lay mangamanga kely dia misokatra eo daholo ity manazava an'ilay commission mbola arakaraka ny dépôt ataon'le olona ihany koa no azahoanao an'ilay arakaraka ny nombre ny filialanao moa zany ny pourcentage azonao avy amin'ireo filialareo zany. Raha ohatra ka 100 izy dia 5%, raha ohatra ka 101 ka hatramin'ny 300 olona ny eo ambaninao dia 7%, ary ohatra ka 301 ka hatramin'ny 500 olona ny eo ambaninao dia 10%, ary ny 501 no 1000 olona eo ambaninao dia 12%, dia ny mihoatra amin'ny 1001 no miakatra dia iny no azahoanao an'ilay 15%. Zay zany tatsika am'izay fa miovaova be le izy arakaraka an'ilay précision zany io arakaraka an'ilay isan'ny olona eo ambaninao. Amin'ny ankapobeny fa manan'olona 5 aho nanao inscription tamin'le vidéo teo aloha, encourageko maro ianareo nanao inscription zay. Manam-piona vidéo manaraka indray zay ny rahantsika teto azadino hitanao any amin'ny Facebook group Bitcoin Madagascar, zay ihany no mitantana an'ity site misy membre 15200 mahery ary eo ihany koa ny affiliate marketing Madagascar makasika ny tontolo ny asa amin'ny internet, resaka affiliation na resaka affiliation haut level zany na level ambonimbony kokoa resaka ads zany. Dia ty zay poste makasika an'izay raha ohatra ka vonona ianao dia mi-commenter ao anatiny ao zany. Maromaro nareo manao inscription ny saika azadino saika vazaha daholo ny amiko amin'ity profil ray ity ary maro be zareo mangataka hitantsika an'izao zao atao anatin'ny nanamboarako vidéo iny ity zao misy olona 820 ny amin'ny encomenay dia confirmé koa reto olona reto manao demande ami amiko ry. Manam-piara ny vidéo manaraka indray hello matompoko.